manoloana ny zavatra nitranga tety Ambohitsirotra tety ary indrindra amin'ny fisian'ny resaka zay efa miely de tiana ny tondra fanazavana momba ny aitrano zay nitranga teto tamin'ny 5 tokony ho tamin'ny 5 latsaka 7 teo no hita fa nisy setroka nivoaka tery amin'ny toerany zay raha tsikarintsika dia misy fefy miodidina zany hoe tsy azo ale zany iny toerana iny teny zany no mipotra le afo de nahazo le cyprès lavabe itsy zay natonga le afo ny lelalela mety ho hitan'ny rehetrarehetra angambany zay teo neo moa de efa natsona ny mpamonjy aitrano dia nalaky tonga satria tamin'ny 5 minitra de efa tonga teto ny mpamono afo dia tamin'ny 5 na tamin'ny 5 teo maty ny afo nitiana ho mariana sady zany dia tsy ny lapa akory no nyrehatra satria ny lapa de io hitanareo io fa mbola mijoalajoala io tsy ny lapa no nyrehatra fa trano hazo kely ao anatin'io fefy io zay borao nampiasaina taloha ho an'ireo zay mamboatra le lapa hazo itsy ambany itsy mariana fa misy trano hazo anankiroa ao de ny anankiray zay tratran'ny afo zay dia nahazo an'le cyprès araka voalaza teo efa maty moa zany ny afo tamin'ny 5 zay dia atreto aloha zany de mbola manao ny mandeha ny fanadiadina momba ny mety ho natonga izay afo ny rehetra satria tao anatin'le trano hazo tao moa zany ny poiran'le afo fa ny anton'ny poirany aloha zany mbola tsy hita teto fa mbola fanadiadina no mamoaka an'izay mariana ihany keo fa ao anatin'io toerana zay mifefy io dia tsy misy olona afaka mivezivezy atreto aloha zany de tsy mbola misy tena azo ambara amin'ny hoe ahoana ny poiran'io afo fa ny tiana ho mariana ary mbola averina andreo mandeha ihany fa tsy ny lapa akory no nyrehatra fa le trano hazo nampiasainy ireo zay namboatra ilay trano le lapa hazo zay itsy ambany itsy zay angamba no azo ambara fohifohy amin'ny tinana ny zavatra nitranga teto Ambohitsirotra. Inona zavatra tao anatin'le trano hazo nipoiran'le afo? Raha ny fahazahoana azy aloha teto de fakofako ambina hazo zany ambina planche salam zany fakofakona hazo zany no ao anatiny fa tany ampendoana zany izy io borao efa ela moa zany tsy misy olona miasa tsony ao fa de zay fakofakona hazo zay no tao zany de io no miteraka an'le afo aloha zany fahafantarana azy. Io zany nandoro tsy mbola fantatra moa zany zay fa de ny fanadiadina no amoaka an'izay hoe ahoana ny nampirehitra satria mety misy ino moa zany misy fil mitondra herinaratra ao manodidina eo atreto aloha zany ohatra ny ahina hoe any mety ho anazavan'le izy fa aveko indray mbola fanadiadina no amaritra an'izay. Zay no fanazavana nentin'ny secrétaire général de la présidence na ny secrétaire général ny fiadinan'ny république ny général de division Roger Halala zany raha ohatra zao atao amin'ny teny vahiny de hoe à l'image du pays amin'ny endriky ny firenena mihitsiny zany milomano ao anatin'ny fantrana ao anatin'ny fakofako misy amin'izao fotoana izao izay zavatra misy hoe ny amin'ny lapan'ny fanjakana Ambohitsirotra ve lapam-panjakana de misy fakofako anatina toerana na de toerana tsy ny asa aza de ahoana moa zany de hoe misy fakofako ianao ve de mieritreritra hoe anatin'ny maison blanche ao zany enceinte maison blanche io de mety misy toerana anankiray na de efa tsy ampiasaina de misy fakofako ao anatin'le izy ohatrany hoe magaga zany zay ray zay de ny faharomana arakaraka izany de ny hoe le faritra ny poiran'le afo izy ny secrétaire général la présidence teo de faritra tsy azon'olona hivezivezena zany interdit d'accès tsisy olona afaka mandeha any amin'le izy faharoa zay fahatelo manarakaraka izany le toerana ny poiran'le afo toerana efa tsy misy mampiasa intsony zany hoe tsisy mivezivezy inona ary zany na tonga an'le afo marina fa na de hoe trano hazo aza de toerana tsisy mivezivezy zany hatram'izay tsisy afony rehatra zany tao amin'ny Ambohitsirotra io na lapa toy inona na hoe trano hazo toy inona na misy fakofako toy iny bon le fakofako moa zany mampametra-pantanina ozy tsika fa de mampalahelo anatina enceinte na lapam-panjakana ve de misy fakofako fa inona no natonga an'le afo de zao ny tiatsika apetraka zany ao anatin'le izy ndao anaovantsika similitude zany na fampitoviana fampitahana zany amin'ny trangan-javatra niseho tao amin'ny tranony filohan'ny Republika fotoana vitsivitsy lasa izay court-circuit no nyrehatra court-circuit na tonga ny afo nyrehatra
de nefa taorinan'izay natsona teny amin'ny brigade de recherche teny fedanana efa saika niteraka korotana ara-tsosialy mihitsy ny mpiasa rehetra ny jirama ny cadre izay rehetra nanao intervention hatrany amin'ny mpiasan'ny simelta hoe zay indray de tsy manaiky fa ahoana kosa ny misy court-circuit zany any amin'ny tranon'ny filohan'ny republique ity aza tranon'ny filohan'ny republique maika morom-piainao jaina fa lapa official palais présidentiel takany io Ambotsiritra io nisy afo mipotrana de tsy lay bâtiment principal aza na de tsy lay trano lehibe azy de tsika zany de miandro kosa eto fandraisana andraikitra lehibe avy any amin'ny filohan'ny republika mihitsiny filohan'ny republika moa mbola lasany anosy be rehefa raha ny ny vaovao fantatra zany de lasany anosy be hatramin'ny omaly ny filohan'ny republika fa tsika zany mahalala tsara ny zava-dehibe loatra zany ny importance zany hoe lapa-panjakana izany ka raha misy incendie ao na tsy nahafatesana olona azy na ahoana ny fipoirany de tokony mazava be fa misy fepetra raisiny ny andrasantsika zany mba tsisy ny deux poids deux mesures mba tsisy ny fitanilana kosa de anaovy enquête daholo ary miaramira lehetra ao amin'ny garde présidentielle anaovy enquête daholo ary zay tompony andraikitry ny filaminana rehetra na civil na miaramila ao amin'ny garde présidentielle ao na izay intendance ny palais ohatra na izay tompony andraikitra miainga any amin'ny administration le présidence zay ny secrétaire général amin'ny présidence zany tompony antoka voalohany amin'izany de alefaso daholo ny responsable rehetra isan-karazany miainga any amin'ny talehan'ny kabinetra ve ohatra miainga any amin'ny tompony andraikitra ny administration en présidence voalohany indrindra ve ohatra ny directeur ny sécurité présidentielle ny lehibe any garde président alefaso daholo zany aza asina deux poids deux mesures mihitsy fa zay ny nataonareo tamin'ny tranony filohan'ny republika nisy court-circuit zany ary le izy efa nazava be hoe court-circuit ary efa nisy démonstration nisy fanazavana mazava be mihitsy tsy nazaka l'installation électrique satria efa somary efa antitrantitra le trano nefa ny fitaovana nampiasaina atao lasa be da be sy ny sisa zany ary zany maika moa zany fa hoe ary amin'ny lapa-panjakana be goavana be ary de miandro mihitsy sika des têtes qui vont tomber qui devront tomber zany hoe tompony andraikitra tokony rehefa tsy mametra-pelana le tompony andraikitra ny sécurité isan-karazany eo tsy afaka atao excuse mihitsy manko hoe ny filohan'ny republika tsy tao an-toerana fa hoe lasa tany anosy be ka tsy de grave zany non tena grave mihitsy zany satria lapa-panjakana Ambotsiritra lapa-panjakana official trano zany hoe lapa toeram-piasan'ny filohan'ny republika io ndrehatra io de aza atao moramora mihitsy ka hoe ndrehatra fotsiny de nangina de mipetrapetraka tany fa tsika zany miandro manomboka amin'izao am'izao tsika miteny zao satria efa nyteny moa ny talehan'ny ny secrétaire général présidence hoe ny brigade de recherche ny fedanana zany nandeha anao ny fanadihadiana ka rehefa ny brigade de recherche ny fedanana nandeha anao ny fanadihadiana de mazava be zany fa nomena allure avy hatrany zany hoe criminel ilay zavatra zany hoe tsy azonao écartena mihitsy zany ny hypothèse criminelle hoe incendie criminel iny zavatra nitranga iny tsy azonao ailika mihitsy zany hoe mety nininana tao iny izay fandorana izay de raha vao nininana tao zay miandro mihitsy zany tsika mifamitorana ny tompony andraikitra reny mba ampivezivezeny eny fedanana ohatra ny natao an'ireo mpiasa tsotra fa tandremy fa sao de hoe mpiasa madinidinika mpiasa ny jiramasa mpiasa ny simelta de sany manao azy fa reto zany hoe miaramila sy ny sisa de hoe tsy ho sahokitikitiana na hoe satria ao ambonimbony eny amin'ny présidence mihitsy de tsy sahokitikitiana tsika zany de manantena fa zay ny marina la justice zay ny fahamarinana aloha tokony takina ho andretrarehetra izay voakasika io raharaha io zay ray de ny faharoa manarakaraka izany de so de iteny an'ity hoe ka tsy de misy fetraiky an'ny firenge fa tadio fa tsy nisy fetraiky amin'ny fire koa ny court-circuit tetsy amin'ny tranon'ny filohan'ny republika nefa nanaovana nomena allure hoe tena affaire de temps mihitsy ny tiraraha ty nandeha nepetsehana daholo ny fedanana efa ny grève mihitsy mpiasa ny jiramasaka mbola tsy niemotra négociation impiratra ny amin'ny secrétaire général amin'ny présidence zay vo ao ary fa retirenay plainte ao ary fa tsoahanay plainte ka ty zany tokony mametraka plainte ny fiadinan'ny republika tokony atao ny famitorana andreo tompony andraikitra rehetra eo anivony lapana Ambotsiritra reo miainga any amin'ny intendance ao any intendante palais zany titsika tenenina mitoy any amin'ireo tompony andraikitra isan-karazany zay miantsoroka manokana n'izany hoe fitantanana n'lay tontolon'ny lapa izay ny garde présidentielle mazava ho azy ny administration en présidence kabinetra en présidence zandritrarehetra zany tokony anaovana fanadihadiana daholo raha tena tiana ho hita ny marina ao anaty lisy fa tandremy so atao mangingina fotsiny andray fa rehefa ny madinika ny tratra ny trangan-javatra ohatran'io raha tsarivitsika ny tany amin'ny filohan'ny republika tena famitorana impiro mivezivezy tany efa nanao fihetsikehtsena mpiasa ny jiramasaka mbola tsy niemotra ihany ty koa zany tokony andrasana an'izay